eny ara-lasianabavy tonga ny fotoantsika ifampisarana ny afatra dia amaky teny anankiroa isika tsy hoe tahaka ny mahazatra tsy hoe fanahinina akory izy ireny fa arak'izay fitaritan'ny tompo ihany fakitsika Romanina toko fahenina andeny faefatra sy ny fadimy angatantsika andralamanantsoa ny famakiana azy naran Jesosy koa raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehany antsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Dia vakitsika ihany koa ny Korintiana faharoa toko faefatra andeny fafito ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy ho avy aminay voageja manodidina izahay nefa tsy tery very-hevitra nefa tsy mamoy fo enjehina nefa tsy nafoy potraka nefa tsy maty mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho eo amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Rehefa iverenana vakina kely le Romanina toko fahenina teo andiny fa efatra sy ny fadimy dia ny zavatra voasoratra ao anatin'izy io eo amin'le andiny fadimy dia misy an'ilay teny hoe faranampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia tahaka izany koa amin'ny fitsanganany dia raha mitovy ny baibolitsika senao dia eo amin'ilay hoe raha nampiraisina taminy dia misy petit 3 eo dia tsy ambany misy hoe niara-nambolena raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesanansika zany hoe raha niara-nambolena tamin'ny endriky ny fahafatesana isika zany hoe ny fanoharana izay omen'ny apôstôly Paoly ao anatin'ity Romanina toko fahenina ity dia fanoharana antsika tahaka ny zavamaniry any amin'ny Romanina toko fasivy raha tsy diso ahako dia manao fanoharana i Paoly mikasika ny aviavy izay aviavy maniriny tsy aviavy moa fa oliva maniriniry azy sy ny oliva izay fakana diloilo le oliva lafo vidy zany dia ohatr'izao ty fiarahana amin'Andriamanitra ity raha lasianabavy tamin'ny fotoana isika dia nikasian'Andriamanitra ity afatra ity zany dia afatra ho an'ny olona izay manana antoka ny fahateram-baovao amin'ny Kristy dia tamin'ny fotoana isika no kasian'Andriamanitra ny fotsika tamin'ny fitiavany tamin'ny fotoana isika naheno ny antso ny tompo any anatitsika zany hoe le fanan'Andriamanitra miasa ny anatitsika zany hoe le tenin'Andriamanitra manambara an'le hoe tsy nofo aman-drano maneho anao an'izany fa ny fanany raiko izay ny an-danitra misy zavatra asehon'Andriamanitra ny anatitsika any dia misy zavatra mambabo atsika anatona sy iray amin'ny Kristy dia zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly hoe niarana levina taminy isika zany hoe niaranambolena taminy isika rehefa niaranambolena tamin'ny Kristy Jesosy isika dia izy io moa resaka batisa sarina batisa no ataony dia ity zany le tany rahalahy dia isika niaranambolena taminy zany hoe ity misy planty ity misy voly anankiroa dia miaraka alevina ao le voly anankiroa mifamatotra zany reo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe niarana levina tamintsika dia miara velona aminy ihany koa zany hoe miara-ambolena aminy isika dia miara-mamoa miakatra aminy ny fiainan'ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy zany dia mifamatotra amin'ny fiainan'ny Kristy Jesosy anisan'ny fanontaniana izay nipetraka foana tao anatina tontolona fanompoana atry ny fony vo efatry ny elabe moa zany atao anatin'ny tontolo fiangonana dia zao foana hoe mety mbola ho very ve ny olona ao amin'ny Kristy
mety mbola overy ve ahoana fandehan'ny teny hoe zay mahatratra amin'ny farany novonjena mety possible ve hoe zako nanaky an' Jesosy ankehitriny fa ho avy ny fotoana hiala amin'ny famonjena koa andan'le izy ako de io moa samy manana ny heviny io samy manana ny fomba fijeriny fa zay meno ny tompo fandresen-dahatra ako de zay ny fampizarako aminao ankehitriny de i Romanina toko faheniny io misy an'ilay fifamatorana misy fifamatorana amin'ny Kristy sy le voly izay niara-nambolena taminy nampiray sy nohatran'izao ny tantaran'ny apôstôly Paoly rahalahy de tiako raha mba isika rehetrarehetra mihitsiny mpijery sy mpanaraka an'izao afatra zao de tiako raha mba somary andinika kely isika indrindra ho antsika zay efa namaka ny bokin'ny asan'ny apôstôly sy ny epistily soratan'ny Paoly hoe ohatry ny ahoana ny zavatra nitranga sy ny zavatra niseho ny anisan'ny adi-panahy lehibe indrindra tsina ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo sy mampatonga le fantaniana mipetraka sy le teny fanambarana mipetraka de zao hoe hovovonjytsika raha maharitra hatramin'ny farany hovovonjytsika raha tsy miverin-dalana hovovonjytsika raha tsy mandany tompo misy an'izany teny rehetrarehetra zany ao anatin'ny baiboly zay maharitra hatramin'ny farany hovonjena raha tsy miverin-dalana raha misy miverin-dalana raha misy miverina de tsy misy fanavozana intsony Hebreo toko 4:4 raha mandazy isika izy koa sandatsika zany fantaniana rehetrarehetra zany zany mahatonga fisalasalana ny anaty hoe ahoana mety havita ny azakazaka tokoa ve sa manahoana no mety ho faharetako eto sika zany somary hijery mihitsy ny ary fampahery hoe ahoana raha ny fiseho amin'ny tantara mety havita iazakazaka hatramin'ny farany tokoa ve raha lamanantsoa fa marina aloha zany zay maharitra hatramin'ny farany novonjena fa azo fantarina hoe aharitra hatramin'ny farany ve raha lamanantsoa de nzao azoko fantarina hoe aharitra hatramin'ny farany ve de nzao zay no niresako tamin'ny farany an'le Korintianina voalohany toko 7:15 hoe tsy fantatrareo ve fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona laviny ianareo de ohatr'izao ny fandehan'izy mba saiko mihitsy ianao andinika ny tantaran'ny apôstôly Paoly io mantsy ny tena mialatsiny amin'ny teny frantsay mampiasa ny teny hoe référence an'izany atao hoe faharetana hatramin'ny farany zany fa ny apôstôly Paoly tena niravaravaina mihitsy izy raha zay ny fomba azo ilazana sy tena nkapitehana ozy amin'ny teny frantsay brisena kasena mihitsy tahaka ny hoe ity misy vilantany ary zay nambarany teo Korintiana 2:4 manana an'izao rakitra izao ao anatin'ny vilantany izay ozy izy ny atao hoe vilantany io ambarany Korintiana 2:4 de ity tena ity ny atao hoe vilantany ity tsinona namboarina tamin'ny tany manga namboarina tamin'ny tany vovotany nanamboarana azy ity ny atao hoe vilantany io apôstôly Paoly io vao nanomboka converti mihitsy io de ny aina zavatra farany zay sarotra indrindra ny voalohany indrindra tao anatin'izany de ny tsy maintsy nahafoizany ny momba azy rehetrarehetra zany hoe ny voninany rehetrarehetra zany apôstôly Paoly zany dia mpianatra ho fariseo teo ambany elatra Gamaliela zany Gamaliela zany dia mpampianatra malaza teo amin'ny Israely zany hoe ty apôstôly Paoly ty raha nytoy ny tantara dia olona izay mpampianatra malaza zay mety tena lasa nisan'ny mpitondra satria mpitondra firenena ny Israely tamin'izany fotoana zany akoatra ny mpanjaka de ny mpitondra fivavahana zany hoe raha naharitry Paoly zany de lasa mpitondra fivavahana ary lasa mpitondra firenena fa ozy izy nambarany ao boky Filipiana toko 7 zay nataoko tombony ozy izy rehefa nitanisa izy ny tombontsoa rehetrarehetra za avy amin'ny Benjamina za taranak'Israely avy amin'ny Israely za pur sang za nianatra teo ambanin'ny tongozy Gamaliela za ohatran'izao raha misy manana irehareana za afaka am'rehare za romanina hatry ny fony vo za voateraka ohatrany ahoana ny fanirinintsika malagasy ohatra n'izany zopirenena frantsay zany de tahaka zany ihany koa ny fanirinin'ny jiosy sy ny olo-kafa rehetrarehetra teo ambany fifehezan'ny romanina an'izany atao hoe zopirenena romanina fa zao ny fanambaran'ny apôstôly Paoly raha tsy diso ako Filipiana toko 7:15 fa zay nataoko tombony de nataoko taimboraka ozy izy mihoatra ny fioaran'ny Kristy ka nataoko taimboraka nataoko fatiantoka ozy izy mihoatra ny fioaran'ny Kristy ka nataoko taimboraka reny mba hahazoako an'ny Kristy vao nanomboka zany ny tantara de fa manomboka sahady ny fafoizana
zavatra lavidy be zavatra sarobidy be mihitsy hoe tonga de nanapa-kevitry ny apôstôly Paoly hoe zao zany ny sitrapon'Andriamanitra Kristy nomena ny tantara-pamonjena laviko ny mpianatra fariseo laviko ny mazao laviko ny mazao any amin'ny fiandohan'ny tantara de fa nanda izy ny toerana ambony be ny voninahitra ny laza raha tsika olombelona zao isika izay mpitady marimaritra iraisana janonao rahalahy aizandray ny ahita ohatran'io mety misy lalan'ny tompo aho fa mijanonao fa Paoly tena ao anatin'ny fony laviko zany zavatra zany zay aloha zany voalohany nanda izy ny toerany voninahitra zay nisy azy vonova ho kristiana izy dia fanenjehana tsisy ohatran'izany satria maninona tena teo amin'ny toeran'ny mpamadika izy hoe tena ahoana ianao izay nanenjika ny kristiana fahiny jereo le toerana rehefa lasa kristiana izy ny mpanenjika azy lasa nankahala azy ary ny kristiana tsy nanaiky azy tadidinareo zay tantara zay tsy mitsoka ny kristiana vao mahita ny Paoly satria manino io le nanenjika azy io le nanagadra azy io le namono ny sasany ary io le nahita ny Stefana ho toram-bato de nitazona ny lamban'ireo olona reo ary nankasitraka ny famonona ny Stefana zany hoe Paoly rery sisany tavela ny olona izay niaraka tamin'ny fahiny lasa nankahala azy ary ny olona izay tia ny erahana ankehitriny tsy manaiky azy fa i Petera sy Jakoba rery ihany nandray azy zany ny fafoizana faharoa 13 taona izy tany Arabia Paoly ozy izy zaho ozy izy Paoly za tsy mba nakasaina tamin'ny olombelona na zay apôstôly teo alohako fa ny fanamasina ny nampianatra lasa ndray sitaka aloha rehefa nisitaka tany nitoy tamin'ny fitoriana ny filazantsara ndray rehefa nitoy tamin'ny fitoriana ny filazantsara saika nahita loza tamin'ny Ralasandoka saika nahita loza tamin'ny Tompotany saika nahita loza tamin'ny Jiosy saika nahita loza tamin'ny Jentilisa intelo voakapoka iny 4 latsakaray intsivy amin'ny 3 zany ary io kapoka io tsy kapoka tsotsotra fa tena miatra manaina mihitsy zany kapoka zany ny prison tsy tadidiko tsony ny alavan'ny fotoana fa raha tsy diso 12 taona Paoly nigadra 12 taona Paoly nigadra ny akotran'izay de efa nisy fotoana izy nitoraham-bato ary saika maty lasa ny olona nandeha satria ny olona nietrehitra hoe efa maty Paoly avelo efa maty io fa nitsangana aveo izy de rehefa nitsangana izy natsika hitoriny filazantsara ndray zany ny zavatra ny henan'ny Paoly nisy fotoana ndray izy tao anatin'izany le vako samboka iny intelo vako sambo raha tsy diso le kapoka ny Jiosy inefatra zany zavatra zany zany ady zany inge mavesatra zany rahalahy eritrereto ianao manao ny asan'ny tompo fa tena vaky ny sambo zay nisy fotoana nandeha nitory ny filazantsara ny toriana fa tsy andeha ibizina fa accidenté ny tômôbila voazo tsy tadidiko izay na 2 volana vola tany aposiny ny ala ividanana ny fiara anovana filazantsara fa nivadika le tômôbila vita le fivadiana ny anay zany indroa vaky tômôbila ny Paoly intelo vaky sambo le zavatra niatra taminy sy ny ainany mihitsy nafoizany zavatra rehetrarehetra fanampiny zany zavatra zany reo zany aloha mbola le zavatra niatra tamin'ny tenany izy fotoana indray izy voakaikitra ny mena rano ny laza sosy ny laza ratsy any ananinaninany izy malaza ratsy i Paoly ary zao ny laza ratsy ny Paoly malaza ho paporisika ny olona anao ny ratsy evin'ny soa zay tsy na fahasoavana rehefa nampianatra ny fahasoavany Paoly ianareo tsy vonjena amin'ny asa ianareo tsy vonjena amin'ny fahamendrianareo lazainy olona tena mitory filazantsara tsy izy raha la Paoly zay ny natonga azy ny laza tao amin'ny bokyny Galatiana toko fa 10:17 rehefa nitanisy izy ny vokatry ny fanahy zao vokatry ny fanahy fitiavana fifaliana voalohany fifaliana fiadanana fitiavana fahononam-po sisa rehetrarehetra de amin'ny farany izy milaza hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany satria maninona misy olona misy jiosy milaza sy manohatra azy le rangaty mampanao foana olona de milaza izy manisy azy zay tsy indro-peo zay izy eo amin'ny farany izy tsy misy lalàna manohatra an'izany na reo mpitory lalànareo ny zavatra zay torianay tsy manohatra an'izany zavatra zany aza mangalatra sy aza mijangajanga zany ny zavatra zay torianay ny zavatra zay tiako lazaina aminao sy zaraina aminao zany de nzao ety amin'ny voalohany zao de zao tena fara zay sarotra raha lany parcours na ny azakazaka Paoly tena farak'izay sarotra
20 taona izy nanompon'ny tompo a raha tsy diso ako a 12 taona izy maty a 4 taona ny alavan'ny fiarahany miaraka am' Jesosy fa ozy izy amin'ny any amin'ny teny hafany milaza hoe na de tany amin'ny toerana tsy tadidiko le fitantarany anazy de tsy mba nisy izay ny tsara ny nofinay tsisy repos tsisy fialantsasatra fahady foana komba foana ninninona zavatra mitranga na iza toerana le sarotra foana zavatra menjady mihoatra lavitra noho izay reo rehetrarehetra zany zavatra mbola miatra fa nisy anankiray tena nakasika manokana mihitsy hoe tena enjana be zany zavatra zany fa rehefa mijery ako ny tantara ohatra ny ambokin'ny Korintiana de milaza an'izao izy hoe rehefa nanao viverny ainy izy ny amfanimpona an'Andriamanitra nanatotona ny momba azy rehetrarehetra de zao ny lazainy tamin'ny Korintiana hoe za ozy izy tsy nanao zay avakitratra anareo kanefa ozy izy tao anatin'izay tsy nanaovako zay avakitratra anareo izay tsy nameloma anareo na de manana zo ary aho velominareo fa Andriamanitra nandidy tao amin'ny boky Mosesy hoe aza manidiny vavan'ny omby velivary za mananjo inana za mananjo aka zay ao aminareo ao amin'ny nofo satria za manompo anareo amin'ny fana za tsy nanao an'izany ozy izy kanefa arakaraky nanaovako an'izany dia arakaraky ny tombon'ny fitiavako anareo de ny ena fitiavanareo jerenareo lalao anatin'le izy hoe ianao tena manao sakrifisy ianao tena mafoy ny zavatra rehetrarehetra ianao mandany momba ny tenanao rehetra ozy izy hoe za ozy izy vonina na de olanina tsy vonina ny andany ihany afa ny olanina ihany koa zany hoe ny amoaka ny atao posiko a de za ihany koa mbola laninareo mbola ho alainareo koa zay rehetra momba fa za ozy izy tsy mampaninina zany vonina ny andany ary vonina ny olanina nisy fotoana izy tao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa nampianatra de zao ny lazainy azadino ozy izy fa 3 taona mipaka zao no nananarako anareo isan'andro tamin'ny ranomaso jereo le fomba fanimpony ny apôstôly Paoly fa tena fanimpona avo farak'izay ambony indrindra tena avo farak'izay ambony indrindra ity tena ity zany tena mahita faisana tena mahita zavatra sarotra tena mahita ny rehetrarehetra tsisy izay ny tsara ny nofinay fa ao anatin'le izy mitory ny filazantsara izy fa mbola tsy mahazo retour ihany koa raha ny tokony izy tokony hoe fa mijaly be fa mba faravaratsy indrindra endre reto zanako hoe tena mba mandroso tena mbo mahafinaritra raha zao kosa aloha no mitranga tsy maninona fa tena averiko le fafoizana le sakrifisy na de mbola tokony averina fa tsy mifanaraka am'izay raha lahy le valiny fa ianao manao ny tokony ho atao rehetrarehetra fa ny olona tsy tsapany olona zany be de be mpanompon'Andriamanitra mahatsapa zavatra ohatr'izany tsy tsapany olona zany tsy voarain'ny olona zany zavatra zany fa arakaraky ny tiavako an'ny reto olona reto ozy izy ohatra ny voamaika ienan'ny fitiavany reto rehefa nitory izy tsy zadidiko na Efesianina no resahany an'le izy asan'ny apôstôly 20 tano any angamba ny resahany an'izay hoe ny 3 taona zao nitory taminareo tamin'ny fotomanina de zao ihany koa mbola nanohizany an'le izy efa hiakatra ho an'i Jerosalema amin'izay izy ho vonona amin'io fotoana fantatro izy fa rehefa miala eto de zao fanambarany nomen'ny tompo izy ambodi ivoaka eo amin'ny ondry ary izy anaparitaka ny ondry jerenareo zany zavatra zany hoe any anatin'ny sainao zany ianao tena mahatsiaro ny asa ianao tena miaina ny zavatra sarotra indrindra ianao tena miaina ny zavatra faratapin'ny fahasarotana indrindra ianao tena miaina ny faratapin'ny fijaliana indrindra fa vita ny fijalianao de ozy izy ny tenin'Andriamanitra efa manambara amin'sady ianao ngery Paoly rehefa lasy de isy amiraviry reo ondry reo ozy izy eo amin'ny bokin'ny Galatiana tafala vetivety amin'ny fahasoavana tahaka izany va ianareo de verina amin'ny fanandevozana sady matahotra andrao foana ny fikelezako aina amin'ny aminareo jerenareo le izy ianao miasa faran'izay mafy fa tsy mahazo fiverenana mifanaraka amin'izay akory ao anatin'io ianao tsy mikarama ao anatin'io ianao miaritra ny anoanana ao anatin'io ianao miaritra ny etaeta tsy fampikanina tsy fampitoromaso sy sisa rehetrarehetra ao anatin'ny tsy haiko na toko faraiky amby folo ihany koa izy manambara ny fahoriny rehetrarehetra Korintiana faharoa toko fa raiky amby folo raha tsy diso manambara ny fahoriny rehetrarehetra azo noho ny amin'ny filazantsara fa inona ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho sy ny zavatra mampahery ao anatin'le tontolo
tsy ny alpaoly ary navita ny fiazakazana izy, tsy ny abandona hatramin'ny farany izy, tena niady hatramin'ny farany izy dia afaka nyteny mihitsy ny hoe navita ny fiazakazako aho, navita ny fiazakazako aho. Ninona zavatra nomena nasiana fiazakazana zany teo anaty Paoly, tsy fantatro ny anazy zao ao anatin'izany mety marathon mihitsy zany fiazakazana nomena azy zany. 7 tsy haiko moa na firy kilometatra ny marathon fa 7 kilometatra mahery, 7 kilometatra mahery fa vitako ny fiazakazako. Ankehitriny ozy izy rehefa hiditra ao Jerosalema izy, tamin'izay moa netreretiny hoe ho faty izy, fa tsy tao Jerosalema izy maty raha tsy diso afa tany Roma. Ankehitriny ozy izy efa navita ny fiazakazako ho satroana ho any satroboninahitra fiainana. Zany hoe le apôstôly Paoly izay niaina ny zavatra faratapon'ny fahasarotana, izay niaina ny faratapon'ny ady mafy indrindra, izay niara ny fahasarotana rehetrarehetra teo amin'ny tena, dia naninona naharitra hatramin'ny farany, dia naninona navita ny azakazaka hatramin'ny farany, dia naninona ny orina tsy nandany tompo, dia naninona naharitra hatramin'ny farany. Le fanontaniana rehetrarehetra mipetraka teo hoe zay maharitra hatramin'ny farany novonjehina, tsy miverin-dalana. Hébreu 9:4. Inona koa le anankiray teo, tsy nandany tompo fa ao anatin'ny fahasarotana rehetrarehetra mbola afaka mijoro foana dia milaza Jesosy Kristy no tompo. Zay rehetrarehetra lehany na hanohatra ahy ary ianareo na tsy tia ahy ianareo zay raha amiko ireto, izay tiako mihitsy araha ozy izy ary manaiky mihitsy ny ako saika ho iriko no esorina hiala amin'ny Kristy ozy izy mba ahafahako mamonjy an'ireto rahalahako mifanapatsinay amiko ireto. Zany rahalahy mifanapatsinay zany tena le fampizarany manta sy masaka, zay ny tiany ambara ao anatin'le hoe mifanapatsinay. Raha azoko atao ozy izy no manaiky ny tenako voaoziny, zany hoe voaongotra miala amin'ny Kristy, dia ataoko zany mba ahafahako mamonjy an'ireto rahalahako mifanapatsinay. Jereo ny ahavon'le zavatra ao am-poa, fa tena variny ianao hoe navita ny azakazaka Paoly 4 taona. Ny fanontaniana mipetraka dia zao, Paoly ve ny superman nara-panahy? Paoly ve ny olona miavaka? Paoly ve ny olona matanjaka indrindra ny osotro? Paoly ve matanjaka be tsisy ohatran'izany? Ny valiny dia Romanina 9:4 sy 5. Tsy Paoly fa satria izy niarana ambolena tamin'ny Kristy. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe le tenantsika, ity nofontsika ity tsy matanto fahoriana ity izay rehefa hiarany zavatra dia menimena dia mametraka fanontaniana fa hoana ihany ty fiarahana aminao ty Jesosy, ohatra reraka efa 4 taona zay ny andro zao, efa ohatra zao zange tompo meza mpiara-piray fianakaviana, zange Jesosy ohatran'izao, zange Jesosy ohatran'izao. Ity nofo ity dia niarana levina tamin'ny Kristy. Ity le tena vaovao dia niarana ambolena tamin'ny Kristy. Rehefa niarana ambolena tamin'ny Kristy io dia hoy ako te hoe ozy izy, ary Paoly mihitsy moa nanambara le izy, za ozy izy ange efa niasa mihoatra lavitra noho izy rehetrarehetra, ary tsy za ozy izy navitany zany, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no miara-miasa amiko. Zany hoe za le vilany tany dia nasiana an'ilay zavatra izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe Paoly na dia mafy tahaka ninona ary ny azakazaka, na dia sarotra tahaka ninona ary, dia tsy maintsy mahavita ny fiazakazana, satria tsy Paoly no matanjaka, tsy Paoly no mahery, fa le niarana ambolena taminy no mahery. Ary io niarana ambolena taminy io dia zao ny fanambarany, isika na dia mandazy izy tsy afaka mandany tenany. Inona le hoe mandany tenany? Mandany korny. Inona lay tena ny fiangonany tsy mandany io izy. Ohatr'izao fandeha le zavatra vakindra lasitraka teo Kortiana 2 4 7 manana zao rakitra zao vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny alehibe ny hery fa tsy avy aminay. Eo izy dia efa manambara izy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminay, voageja manodidina izahay nefa tsy tery. Inona ny zavatra maran'izany zavatra zany? Lay tena, lay vilany tany dia voageja manodidina. Zany hoe misy zavatra izay maniry azy, misy zavatra izay mankeja azy, misy zavatra izay mampahory azy. Ity tena ity raha le za mazao rehefa voageja manodidina, za tsy hanao tsony ka
betsaka ankizy ny eretako zay tao anatin'izao tontolo fanompona zao fa niaritra zavatra be dehibe efa niaritra zavatra be dehibe mbola pahany fotsiny reny tantaraiko reny vo avy vidy fiara anaovana asa fanompona ngamba nandeha roa volana lizy de accidenté vitandreny accident amin'indray mitoraka iny mbola andeha anao fanompona manaraka indray tonga le accident voalohany zany mois de volana septembre 2010 accident faharoa volana mars 2011 tsy ampy ambolana akory de tratra ny accident faharoa ndray raha nyresabola sy zay rehetrarehetra very tao anatina tontolona fanompona an'Andriamanitra efa tsy toko tsy foroana fa afaka maharitra ao anatin'ilay izy i Paoly ny aina ny zavatra sarotra zany hoe iverenako le teny teo hoe voageja manodidina le tena ary raha i Paoly amin'ny maha-Paoly azy fotsiny rehefa tratra io tena milazanao tena amin'ny manofo atsika amin'ny matena atsika tena miteny okzay mariny efa betsaka zay ny eretan'izay efa sarotra ange zay samy manana tantaraina daholo raha nytanina zao raha lamanatso manana tantaraina daholo le ina tsy efa ny eretana ndray andro zay tena efa za rery sisa za tao anatin'ny mangina za tao anatin'izao za niaritra n'izao za niaritra n'izao raha lasitraka koa mety manana tantaraina ny azo zao ny eretako zao ny zavatra nitranga fa rehefa voageja manodidina lay vilany tany raha izao manokana raha le mazao za toetrako fotsiny tsy mahavita tsony tena miala hoe okzay tsy vitako tsony ka firy taona ny eretako zay firy efa inona tsy ny eretako zay za tsy anao tsony ary zay zao za paster zao efa niteny azana mihitsiny ary tsisy paster zay tsy mbola niteny azany za tsy anao tsony okzay ampy zay efa be dehibe zay nataoko zay efa inona tsy ny eretako fa rehefa mandeha ny andro de nitompo ihany mampahery ao anaty anga mbola tsy ampy indray zay fa aloha hitady indray aloha alao androso indray aloha le vaky sambo teo ahoana mbola andeha very Paoly mbola andeha ka voavy vaky sambo mbola voavy milomano milomano amin'ny planche amin'io de tonga teny apita de nkakery menarana ny tanana ahoana Paoly mbola anoy sa tsy anoy tsony mety ngeza no iny ndray eny anakitra amin'ny manaraka mety loza sarotsatra mbola mahavita foana ka satria maninona tsy izao fa ny herin'Andriamanitra izay miasa mba ho an'ny herin'Andriamanitra voninahitra fa tsy ho anay ozy izy ny apôstôly Paoly ny faharetatsika rahalahy ny faharetatsika na de mbola tsy hitako ary ny fotoana zay aviany Jesosy na de mbola tsy fantatro ary rovina no hiala eto ambony ny tany sy eto amin'izao tontolo zao de afaka manana antoka fa za de andova ny fiainana ary za de avita ny azakazaka satria maninona tsy za no miazona ny tenako tsy za nge namonjy ny tenako tsy za nge te hivavaka tsy za nge te hanompo tsy za nge nanapa-kevitra hoe hanolo tena ho an'i Kristy fa Kristy ny asa tatopoko ary zao ny fanambarany ny Filipianina 2:17 matoky lay nanomboka asa tsara tao anatinareo izy mahavitany io hatramin'ny farany ny profo zany rahalahy fa ny tompo marina ny asa tao anatinao de maninona vita hatramin'ny faran'lay izy fa raha ianao no nanapa-kevitra raha i Paoly no nanapa-kevitra fa tsy Jesosy ny antso azy fa tsy Jesosy ny asa tao anatin'ny fony fa izy nanapa-kevitra na hoela na hoaingana tsy maintsy miabandonna tsy maintsy mialan-daharana tsy maintsy tanteraka lay teny le hoe inavy le izy teo tsy maritra hatramin'ny farany verin-dalana mandany tompo tsy maintsy tanteraka zany satria maninona rehefa miaraka amin'ny Kristy misy zavatra be dehibe izay misy zavatra maro isan-karazany be dehibe n'olona manaiky an'Andriamanitra manaiky an' Jesosy ao anatin'ny fotoana milamina fa rehefa tonga ny ady sarotra tsy vonina tsony ako anaiky aza tsy mety amiko zany ka simba marché raha vao zany no ataoko raha vao tsy manao an'izao de tena lasa simba le izy ko lasa tsy eken'ny olona ko raha vao ohatra zao nge raha vao ohatra zany fandehany de lasa ilikilika zalahy lasa tsy mety itsony ny fiainana fa ny olona ao amin'ny Kristy nanomboka asa tsara tao amin'ny Andriamanitra ary tsy maintsy mahavita an'iny hatramin'ny farany afaka miteny zany isika afaka miteny na de mbola tsy hitako ary ny farany maharitra hatramin'ny farany rehefa miteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe zay maharitra hatramin'ny farany eny novonjeny de misy an'lay
niara-nambolena tamin'ny Kristy atao anatiko, misy an'ilay Kristy niara-nambolena tamiko miteny hoe amen. Zany mihitsy ny ty olona izay miaraka amiko ity. Zay le niara-nambolena, le olona voageja manodidina zany, taditeny izy, za tsy anao tsony ka voageja manodidina ka sarotra be zavatra zay manjoa ka. Fa ozy izy le fanambarana, voageja manodidina izahay, fa le Kristy niara-nambolena tamiko miteny fa tsy tery izahay. Mandeha le andininy faharoa, very hevitra izahay nefa tsy mamoy fo. Jereo le maha olombelona very hevitra. Tena misy fotoana rahalahy very hevitra. Misy fotoana tsy hita zay atao, misy fotoana tena tsy hay, tsy fantatra tsony hoe fahahoana mihitsy ty fiarahany ty ry tompo. Fahahoana mihitsy ty zavatra ty, fa maninona misy zavatra tsy mety, fa maninona azony Paoly natao mihitsy nametraka fanontaniana Jesosy za zany de foana ny fikelezako iny amreto Galatiana reto. Za nge nanolotra momba ny tenako rehetra, za nge tena tiandry zareo, za nge tena tsy nampafantarako andrzareo. Afaka miteny izy tamin'ny Korintiana Jesosy ahoana ny amreto Korintiana reto. Za nge tena fitiavana madio ny itiavako azy reto, de reto zany tsy mba tafapitany amreto akory zany zavatra zany, de tsy voarainy reto zany ny fitiavanao Jesosy Kristy. Zao ihany koa fanambarany ao amin'ny Korintiana iny raha tsy diso ako, nareo izy de olona mbola araky ny nofo, fa raha misy adila ao aminareo, raha misy fiafonafonana ao aminareo, raha misy tsitokotokona ao aminareo, mo tsy araky ny nofo va ianareo. Be deaibe ny asa natao, fa tsy mifanaraka amin'izay ny vokatra, fa tsy miverin-dalana ny apôstôly Paoly, tsy miabondona ny apôstôly Paoly, tsy miteny izy hoe za tsy anao tsony, satria maninona na de te-hiteny ary le nofo, le mampôly ampôly hoe za tsy anao tsony, misy an'ilay tsy mamoy fo ao anatiny ao. Azonareo izy rahalahy, misy an'le very hevitra ianao tsy fantatrao zay tokony ho atao, fa ao anatinao misy miteny fa tsika tsy abondona zany, tsika anoy foana, vaky ny sambo zay manaraka indray, mbola ho hita eo indray, andeha inona indray manaraka, mety tsy sakely aloha mandritra fotoana foy, okizay aloha fa tena traumatisé tamin'le sambo vaky teo vao mahita sambo de ohatrany tsy te hierika tsony aloha, fa eo fotsiny iny, fa vonona indray amin'ny manaraka ndao indray ary. Zay ny atao hoe olona niara-nambolena ao amin'ny Kristy, tsy miabondona zany io. Ninona zavatra mitranga, mety misy fotoana io tena tsy tena miteny io za tsy anao tsony, fa misy ao anatiny ao zay le fanahy zay miara-milaza amin'ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra tsika, zay le fanahy ny zanaka natsangana zay napetraka ao atsika, le miantso hoe abaray, le fanahy miantso hoe abaray no miteny fa tsika tsy miala zany, tsika tsy mandany tompo zany, tsika mandroso foantsika, misy fotoantsika reraka, mety misy fotoantsika tsy hitany am-piangonana mihitsy aloha, lolo za hiala sasatra mihitsy, lolo za ka rivotra kely mihitsy aloha, okizay aloha, fa tsika tsy miala zany, fa misy fanahy milaza ao anaty ao, misy fanahy miresaka ao anaty ao, de milaza hoe very hevitra izahay nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy. Eto zany misy fanenjehana, tena mamay fanenjehana, fa ao anaty ao misy fanahy milaza tsy afoy zany tsika fa alefa soa. Toy izy ny azakazaka, ina koa potraka nefa tsy maty, mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny teny izahay, mba sy eo amin'ny tenanay mety maty ihany koa fiainan'i Jesosy, fa izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy, mba sy eo amin'ny nofonay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy rehefa manompo ny tompontsika rahalahy. Ny ahafantarana fa tena ao marina se, tena ao marina se, zay zavatra mitranga io, misy zavatra be deaibe fa tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany. Efa niresako tete ny alalàna fa veritsinina tia miendry isika, de tsy ny zavatra mitranga eo fiainantsika, tsy resaka miracle, tsy resaka asa fanompona, tsy resaka hoe za manao an'izao, za manao an'izao, za manao an'izao, na verijinina dimy adalana ny dimy endry, afaka samy manao diakona, afaka samy manao pastera, afaka samy mitory filazantsara, afaka samy mandroaka demoni, afaka samy manao asa soa, fa nylay virjinina dimy endry te manana ny solika fitaiza, ary solika fitaiza ny virjinina dimy endry tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany. Ninona zavatra mitranga, isika rahalahy de namboarina tamin'ilay Andriamanitra mihitsy nanamboatra tsika olona maharitra hatramin'ny farany a. Za zany tena te ampahery ianao zay manaraka ny zavatra zao, ninona problema menjady eo amin'ny fiainanao, ninona aretina menjady eo amin'ny fiainanao, na hitondra ho amin'ny fanasitrana zany, na hitondra ho amin'ny fahafatesana, tsy asiako sanatria akory. Tsika tsy maintsy maharitra
satria misy vonambolena ao anatintsika ao tsy maintsy maharitra, tsika tsy maintsy mitombo, tsika tsy maintsy mandroso, tsika tsy maintsy mandresy. Ozy ny fanambarana ny amin'ny apokalipsy zay rehetra mandresy de inana omeko anjara, inana eo amin'ny latabatry ny raiko na tsy fantatro avy zay fampanantenana rehetrarehetra. Rehefa miteny an'izany ny boky ny apokalipsy zay rehetra mandresy, lay fanahy zay natsangana tao anatintsika de milaza ka zay mpandresy ka. Tsy tenitenena fotsiny io fa misy fanahy miasa ao anatin'ny ady sarotra. Zany ke ny ahitana azy ao anatin'ny ady sarotra, ina ny ambaran'le fanahy ao anatinao. Fa rehefa milamina mantsy zavatra rehetra, izany jimba izay nahazo tôbila, hoy zay mandresy. Ny valy ny fangatahana sy ny fitondranam-bavaka andeha ho any an-dafo, aisy mpandresy tsika rahalahy fa ao anatin'le ady sarotra. Tadidinareo ve le fanambaran'i Paoly le Romanina 7:7. Iza ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, fijaliana, loza, sabatra, fitanjahana sy sisa rehetrarehetra ao anatin'ny reny. Efa tsy hainao tsony no miteny za le mpandresy. Tsy tia tenanao ity intsony zay, fa ny fanahany ray miasa ao anatinao, lay fanahany zanaka natsangana miasa ao anatinao hoe marina fa zao ny manjo. Marina fa misy ny loza, marina fa misy ny sabatra, marina fa misy ny fitanjahana, marina fa tsy ampy sakafo. Mety misy fotoana misy an'izany, fa tsy hoe zanak'Andriamanitra de misosa be feno vary folgony foana ao an-trano, miditra foana vola tsy akijanona mihitsy. Voninahitra Andriamanitra fa tenina mandeha. Ny olona mikaikaika mihitsy ny amin'izao coronavirus zao. Ny antsika mitombo foana ny ao an-tsopitra. Ozy izy ny fomba fiteny any amin'ny mpanjaka voalohany 7:7 le misy an'iny tantara iny hoe tsy lany ny koba ao ambata ary tsy riditra ny diloilo amin'ny tavoara. Misy foana fa tsy voatery ho izay no fiainan'ny olona ao amin'ny Kristy. Fa na tsy misy ary, iza ny asaraka antsika fitiavan'i Kristy rehefa tena ao amin'ny Kristy ny olona, tsy miala, tsy misaraka, miorina, mitombo, mandroso ary miazona foana. Satria tsy izy no miazona ny tenany, tsy izy no namonjy ny tenany, tsy izy no nanafaka ny tenany, tsy izy no ny safidy, fa Kristy no miasa ao am-pony ary mampaharitra ny famonjena izay nomeny azy. Amarana antsika azy ao am-bokin'ny Mateo 7 misy ale fanoharana nomeny Jesosy. Manomboka amin'ny 2:20. Amin'izany ozy izy, zay olona miaino izany teniko izany ka tsy mankatò, de hoariko amin'ilay lahadala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Tonga ny rivotra ozy izy, tonga ny tafiotra, niakatra ny lamela ny rika, ary de rafo zany trano zany satria naorina teo ambony fasika izy. Fa ny lehilahy endry kosa ozy izy, fa ny lehilahy izay mihaino teny izany teny zany ozy izy ka mankatò, de hoariko amin'ny lehilahy endry izay manorina ny trano eo ambony vatolampy. Kaninina tonga rivotra tafiotra mitovy amin'le tonga tamin'le teo ambony fasika eny, rivotra tafiotra, niakatra ny rika, fa naharitra zany trano zany satria nanina naorina teo ambony vatolampy. Iza io vatolampy io? Jesosy Kristy. Ny pirofo fa niorina teo ambony vatolampy ny tranon'olona anankiray, de izy tsy ravo. Fa matoa izy ravo, ninona ambarany olona io? Ninona lazainy ka zao ny nampatonga an'io ravo? Ka ianona ny nampatonga an'io ravo? Ka tokony tsy ho ravo io raha ny tena marina, fa tena enjana loatra le rivotra nge, enjana loatra le tafiotra ne, tena nisy horohorontany be teo, tena nisy an'izao teo. Ka io nge ohatran'izao ninona teoria omen'ny olona, ninona tonga ny ho ravo, de tsisy afa-tsy izy naorina teo ambony fasika. Ary ninona ihany koa teoria apetraky ny olona, nampaharitra an'io trano io ohatran'le rivotra ohatrany tsy de namely loatra zany azy, tsy ohatry ny anay. Tsy ohatry ny anay, fa raha ny anay no nanjoan'io, nienjery io. Ozy le teo ambony fasika zany. Raha ny anay no nanjoan'io, nienjery io. Ianao tamin'ny ianao natory nisy rivotra mafy kokoa nanjoan'io trano teo ambony tendrombohitra io. Fa ianao tsy nahita. De verinao fa ny anao mafy noho ny anazy, fa nisy mafy lavitra noho ny anao ny anjady teo amin'ny teo ambony tendrombohitra io, fa naharitra izy satria manino naorina teo ambony Jesosy Kristy lay vato lampy. Hoy ny fanambaran'ny Romanina 7:7. Indro mametraka vato matafitohina sy vato lampy masolafaka ao ziona, ary zay mino azy tsy omena Jesosy Kristy zany. Rehefa ao amin'ny Kristy tsika rahalahy, de tsy maintsy tafita, tsy maintsy ninona mbola ho avy rapitso rapaka pitso mampaherezany fo fotsiny, tsy maintsy tafita.
tsy maintsy izy nanomboka asa tsara tao anatiko, tsy zany nanomboka, tsy zany niezaka, tsy zany te ho zao sy te ho zao ka ninona ihany koa zavatra lalovanao androany. Mety ivany olanao, mety tsy ivany olanao, mety ho afaka amin'ny problemanao, mety tsy ho afaka amin'ny problemanao, fa raha ho amin'ny Kristy marina ianao, raha niarana levina tamin'ny marina ianao, raha niarana ambolena tamin'ny marina ianao, de zao le fanambarana, zao ny finoantsika ozy izy, raha niara-maty taminy isika de mino fa tsy maintsy arabelona aminy ihany koa. Raha niarana levina taminy tamin'ny batistsika, mino fa tahaka an'izay nananganana ny Kristy ihany koa ny ananganana atsika ho voninahitra Andriamanitra. Zany fampaherezana zany tiako amarana na zao afatra zao hoe na ina zavatra mety mitranga, ninina zavatra mety miseho na ahoana io na ahoana, rehefa niarana ambolena tamin'ny Kristy isika tsy maintsy maharitra, tsy maintsy miorona, ampaherezony fo rehetrarehetra. Raha misy olona efa tena manana antoka ianao, raha tena manana antoka ianao fa nateraka indray, fa tato ato ianao tena efa mety tena mametopy mihitsy Jesosy io, tena efa reraka loatra fa okizay ampaherezondray ny fo, fa tsy maintsy vitatsika ny azakazaka. Zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly, navita ny fiazakazahana, naharitra akozy izy, ankehitriny de ho satroana ny satroboninahitra fiaina. Zay daholo ny olona ao amin'ny Kristy, tahaka tsisy niatra zavatra mafy tahaka no nen'ny apôstôly Paoly. Zay no nahatonga nanao an'le tantara teo, ny tanisa taminao ny zavatra nieretany rehetra, ny zavatra mafy rehetrarehetra izay nianjady tao anatin'ny fiainan'ny apôstôly, ampisehoana amintsika. Fa raha Andriamanitra nampaharitra n'lay niaritra ny zavatra sarotra indrindra, mba hampaferany ny apôstôly Paoly reny niatra taminao. Ny anao mety ny vatana fotsiny mahazo, fa ny anazy any anatin'ny sainany mangany fotsiny ozy izy fieritreretana andro aman'alina ny amin'ny eglizy, ny amin'ny fitondrana ambavaka ny fiangonan'Andriamanitra, fa naharitra le rahala. Nefa ny azy tsy mivala valim-bavaka, indre mandeha fa nitantaraiko teto efa imbetsabetsaka ny Korinthiana faharotoko faharoambifolo andininy fafito, efa apôstôly zao efa niaritra ny zavatra mafy rehetra, efa mahazo an'ity karazam-pisedrana sy ady maro karazana, mbola niampy ihany koa ty izy, mbola nisy iraka satana nalefa melitsilo ny tenany, fa tsy miabandona, tsy miala, maharitra mbola tsy mandany tompo foana. Zany ny atao hoe olona ao amin'ny Kristy, zany ny atao hoe olona tena izy, zany ny atao hoe niarana ambolena tamin'ny Kristy, zany ny atao hoe tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Tena tahaka ny henoko mihitsy ny fahasahiana be ao anatin'ny fon'ny apôstôly Paoly. Nareo ve raha lasa milaza zany, tsy za ty velona, za sa milaza zany, hitako ho fahalemeko, hitako ho fadisoko, hitako ho zavatra tsy vitako, fa za sa milaza fa Kristy ny velona atao anatika, Kristy ny velona ato. Ary ty olona hitanao eto amin'ny écran ty, olona maharitra hatramin'ny farany io, satria tsy fiezany no atonga azy aharitra hatramin'ny farany, fa Kristy miazona azy. Minao fa misy zavatra azonao ndraisina tao anatin'izay. Ho anao rehetra mbola tsy manana antoka ianao azany Kristy niasa tao am-ponao zany, zany fahateram-baovao amin'ny Kristy zany, mangataka aminao mba tena haka fotoana mihitsy mba hiresana amin'ny tompo. Tsara ny mivavaka, tsara ny manao asa fanompoana maro isan-karazany, fa tena lao dia ny eto ambonin'ny tany dia atao azo antoka tsara hoe tena miorina eo ambonin'ny vatolampy mariny ty fiainako ty, eo ambonin'ny Kristy mariny ty fiainako ty ny miorina, ka na inona mety loza, ninina mety rivotra, ninina mety tafiotra, ninina mety rika, mamely an'izany trano zany dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe aharitra izy. Andriamanitra rainay ao mbola misaotranao zay noho ny amin'ny teny, noho ny amin'ny fanambarana, noho ny amin'izay nomena ao anay ankehitriny indray. Mivavaka mba hiasa ny ampon'ny olona ianao, mino fa efa niasa ianao, mino fa efa namangy ianao, mino fa efa nanorina zavatra ny ampon'ny tsirairay avy any ianao. Zay novonjenao dia tsy maintsy maharitra hatramin'ny farany, zay novonjenao marina tsy miverin-dalana zany, zay novonjenao marina tsy mamotsitra eny am-pandehanany zany, fa raha Kristy marina no niantso azy, mety afoy azy ny vadiny, mety hisy karazana olana maro enjady eo amin'ny fiainany, mety hisy loza tokoa aza ozy izy ny fanambaran'ny Romanina 9:9 andininy 8.
mety misy zavatra mbola tsy fantatray ny oentin'ny rapitso na zavatra mahafinaritra ho an'ny tenanay na zavatra manakorotana ny fiainanay fa raha niarana ambolena tamin'i Kristy izahay ny fiainanay rehetrarehetra dia Kristy no mitondra azy eny am-pelantanana ary izy manana drafitra sy manana planina sy manana fihevitra faharatapony izay tsy takatra ny sainay sy tsy hainay heverina fa ny fantatray dia nisy fotoana izay ny fampizara mikasika ny fomba fisainan'Andriamanitra fa ny ampaharitra anay ny tanjona ary tsy maintsy maharitra izahay satria misy voatsara nambolena tao anatinay tao, misy voambarina nambolena tao anatinay tao ary tsy maintsy mitondra anay ho amin'ny fahatongavana ny tsopotra izany voambary izany. Ny vary tsy maintsy miditra tsopotra ninina zavatra mitranga sy zavatra miseho. Ny trano naorina teo ambony tendrombohitra tsy maintsy maharitra na ininina zavatra mitranga, ininina zavatra miseho. Misaotra ny amin'ny vahoakanao izay miaino an'izao afatra izao Jesosy. Misaotra ihany koa ny amin'ny famanginao ny olonao tsirairay avy Tompo, fa fantatray fa miasa ny ampon'olona maro ianao ankehitriny. Misaotra Jesosy, ny antso anay ary misaotra